tolotra hoanao indray ilay tantara mitondra ny lohateny hoe zon'olombelona. Simonety, Saondra, Slofo ary Hery no ilalaon'ny tantara. Saika mba hiresaka kely aminao aho dada. Ahoana izay? Efa maty moa iny Claude dia eritreritra fotsiny ity hoe mbola hipetraka ato aminareo ve asa tokony hody eny amin'ray aman-dreniko. Ay ve tsisy fahadsoanao aloha ilay amin'ilay fanontaniana fa raha ny amin'izay marina fa Claude ny zanakay ianao vonanto kanefa matoa izy nanambady anao dia efa ray ihany eny ianareo efa namany zanakay koa zany ianao ka dia ary ianao raha teo efa niraisinay ho zanakay mihitsy ka raha zany mandinika an'ilay izy ry zo dia aleo ianao mijanona atao aminay ihany tsisy olana mihitsy ny petrahanao ato ohatran'ilay fiainantsika teo hatramin'izay ihany. Dia tsy maninona amin'ny fiarahamonina ve za tsy manambady ianao tsy manambady nefa hiara-monina ato sao dia mba tsy mety. Eny marina ihany izay fijerinao izay kanefa ny ohatran'ny fifampitondrantsika teto hatramin'izay inona moa ny olana rehefa madio fotsiny anie ny saina madio ny fo dia milamina foana ny zavatra rehetra eny aza sy nyeritreritra zany ry zoa marina aloha izay raha aman-dreny tsy zanaka tsika isanao dia hoety ohatr'izay foana ohatran'ny mbola hoe mbola teo Claude dia ahoana za mieritreritra hitady asa dia mety ve izay ry dada? Ay izay indray aloha dia miankina aminao fa ngahy ianao ty mahatsiaro hoe misy zavatra tsy ampy no andeha hitady asa. Fantako mihitsy fa vitanareo ny fiainako fa eno za koa nge dada tsy lany andro mihitsy raha vao tsy miasa hipetraka fotsiny eto dia asa ohatrohatrany ahoana no tadiavinao? Aiza moa raha tsy any amin'ireny zone France ireny ay mafy be ny asa any fa ngah mbola tsy fantatrao zany ka za nge dada olona tsy manana diplôme tsisy inona dia tsy maintsy amin'ireny ihany. Raha za ianao mijanona ato an-trano mikarakara ny tokantranontsika marina ho sahirana amin'izany miasa any amin'ny zone France zany ianao fa efa hainy betsaka ihany ny hainiko ny asa tany fa tena mifofohy volo marina zany ka raha vao mipetraka rera ato an-trano dia ohatra mahatsiaro an Claude foana dia ho tsy ampiray volana tokoa ve moa tsy ho atsiaro azy foana ianao dia ohatra ny aleko mihitsy mitady zavatra tao dada sa ve tsy mety izy tsy dia misy olana fa raha hoe ny ainao fotsiny aneo any tsy araka an'ilay izy ho reraka amboniny ihany ianao dinidinio tsara aloha fa za maika manapa-kevitra eny ka izay mihitsy ny mahatonga ana miresaka amin'ny dada hoe mety ve sa tsy mety fa mety le izy ka mety fa miankina aminao ny ao an-tsaiko fotsiny hoe aleoko rangahy hiasa fa mipetraka fotsiny ato miasa saina malahelo zany no ataoko ato an-trano ato marina fa miadana tsisy zavatra mahory fa tamberina foana ny taloha dia izao fotsiny mba teneniko aminao ry zoa aza mieritreritra mihitsy ianao hoe vinando sy rafozantsika fa raha izy ohatran'ny ray aman-dreninao niteraka anao ary za koa hiezaka hitondra anao tena ohatrany nalokan'ny kiboko misaotra dada.
tena mivadika be ny lohako. Ianao tia koa maninona ary? Be voka. Be voka aho a. Fandrity ve olona mivadika toy e? Loza marina. Voaray volana angena afatony vadin-drery zoy e? Eny, fatako izany. Fa zanga moa be voka tamin'olo-kafa e. Aza milaza angana eo ry zoa. Nareo ve tena tsy malala menatr'olona mihitsy e? Oro mama, fanampiana iny mba hitatarako mama an'izany. To mama indray manisitrisitra be ohatrin'inona. Ka manala baraka ka. Mba henoy aloha moa fa aza tonga dia manao an'izany. I Claude ny maty tapoka iny. Kay izahay ny toe-jaza atao alohan'ny nafatesany. Izany ve dia mba ho marina? Izany no marina mama. Eo anatrehan'Andriamanitra raha mba niaraka tamin'olo-kafa izany. Fa izy ny maty tapoka iny. Za koa raha mba taitra be mivadika be ny lohako e. Manao ohatry mama izany mihitsy aho hoe inona tiany atao. Ny olona ve ino anao hoe zanany io. Ataon'olona fa manao adalàna, ataon'olona fa miaraka amin'olo-kafa. Sady voaray volana izay no nahafaty azy. Izany ange mahatonga ana mitotototo aty hoe ahoana nga zany. Izay aloha tsisy olona ino an'izany mihitsy na iza na iza. Tena marary ny andohako. Nandeha tany amin'ny dokotera nanao testa dia be voka. Dia tena samy anina izany riva tsy nanao adalàna. Oro mama, efa hoe izay ho any tena marina. Ka ny tena mampiasa saina be ange izao dia ny ahafantaran-drafozako an'izany. Tsy ino mihitsy izy. Dia aza vao tsara arak'izay fotsiny e. Sady ny olona koa ve tsy hay anisa daty hoe izao io. Asa aloha fa tena izay aza ny tena mampitainitaina ny tantara izay an'izany hoe be voka. Andao mama mba resao aminy menatra sady matahotra. Ahoana moa izany io resaka amin'izany. Fiainandriana izany fa tanterao ka. Halako an'izany. Maro zao fa nga tsy andeha hiasa ianao. Ohatrany tsy andeha androany dada. Fa ahoana? Nieritreritra hipetraka eto an-tanàna mihitsy a. Ary ianao tokoa ohatrany hafahafa izany e. Ohatrany tsy dia miresaka firy ato an-trano, malomalo-kendrika, fa nga marary ianao. Tsy marary efa misy zavatra mampiasa saiko izay. Inona mampiasa sainanao e? Eny e, ho resahako amin'ny dada ihany fa alao manaraka. Tsy mety amiko izany zoa. Inona maray aman-dreny zanakatsika raha feninao azy mahazo anao. Tantara ho anahy izany fa tsy mety amiko izany. Fa manana problème nga ianao amin'ilay asa ataonao any. Izany efa miteny aminao hoe sao dia ametrakolana ilay asanao, mijanona raha resaka asa. Tsy amin'ny asako mihitsy ilay izy fa tsy hitako izay ho terenina azy amin'ny dada fa aleo rehefa malalaka e. Izao no malalaka tsika. Sady ararotina matoa misy fotoana ahafahantsika miresaka dia resao izao. Izany hoe voninanampy ianao raha azoko atao ihany. Ka matahotra ilaza azy amin'ny dada. Fa misy inona ry zoa? Fa inona mahazo anao e? Ary izay ity ianao to valoarika tapoka teo. Fa ahoana e? Izany voninanampy ianao raha ohatra ka mba azoko atao ihany mamany olana e. Ahoana re izany ny tenenako azy amin'ny dada. Izy resaka sarotra be nge. Teneno fa tsy maninona raha mbola azo tenenina ihany. Sady zavatra tsy fampiseho masoandro mihitsy izany. Satria moa izany ianao efa misikotra dia tsy maintsy olona izay koa ilay izy na dia saika tsy ho teneniko mihitsy ara. Izao no izy ry dada, be voka. Andriamanitro. Marina ve izany zavatra teneninao izany? Izany ho a.
mba olona misaina ve ianao ry zo mba olona matahotra an'Andriamanitra mba kristianina ihany ianao tsy ampiray eny ataoko hoe ray volana fa zay nahafaty any Claude dia izao sady zavatra mitranga ahoana zany andraso aloha fa dada tonga dia miakatra be ka zavatra zany fe dia moramora aminao ny fieritreretan'ny fiarahamonina an'izany ka zay indrindra mampavaky lohako nge ianao manao adalàna indray no vaky loha ka tsy nanao adalàna fa tsy azony dada mihitsy le izy alao aloha nazava kely le izy inona ny mbola azavainao amin'izany inona tao alohan'ny nahafatesan'ny Claude a dia nitoejaza za koa ary mba tsy nanam-po ahoana ny inona an'izany azo amarinina zany dada raha tsy mino ianao a iza ny ino an'izany za aloha zany zao a tena misalasalany aminao a mba niraisiko zaza endry ianao nefa dia izao sady ny fahadalàna ataonao eto amin'ny tokantranoko eto raha ary mba azonao moa nyvesatra zany eo anatrehan'ny fiarahamonina zany vao osom-potaka mba olona fotsy vola ohatr' izao ihany azy ao dia raisin'ny olona hoe zany ny olona ratsy fitondran-tena vinantoko ihany no alaiko vady tsy zany ny andraisan'ny olona azy andray kosa dada ka zany ny zava-misy ninonina fanazavanao eo tsy isy eritreritra mihitsy ny olona satria tsika izainao no miara-monina ato ka zany nge no mampavaky lohako io e tena fa tsoroko amin'ny dada fa zana Claude ty ekiboko ty tsy niaraka tamin'olo-kafa tsy nanao adalàna fa zanany ty na za koa reto mba mitaintaina andro manalina hoe ahoana ny fijerin'ny olona nitoerako vadiko tsy eo nefa za be voka fa nampiana ngery dada mba ilaiko fa vadika be ny lohako na nenina ihany any tazona anao tato amiko tahak'izay ihany ianao nalefa tamin'ny voalohany fa dada ve zany tsy mino an'izany na ino ny zavatra teneninao azy zany fiarahamonina tsy ino an'izany azonao ve zany zavatra zany ny fiarahamonina mihitsy ny tsy mino an'izany zay ny mahatonga le fitenenina hoe tsy ny tany ny fady fa mivavim-bahoaka e ka raha ohatra ka tsy nanao adalàna ianao fa zaza endry nandeha tamin'ny famarinana sy ny fahitsiana teo anatrehan'Andriamanitra dia mitsotra ano anao a Andriamanitra ny hitanao sy io zaza ao akibonao io fa raha ohatra kosa ka tena zaza azonao tamin'ny fahadalàna io zaza io dia anjaranao sy Andriamanitra ny fiainanao fa na izany na tsy zany a tsy mety amiko intsony zany hipetrahanao eto araka ny teneniko teo tsy noho ny amiko a mba azonao ve izany zavatra resahako zany sa enoenonao fotsiny mavesatra dia mavesatra zany tenin'ny dada zany na mavesatra na tsy mavesatra rozo dia efa zay no izy a manahirana eo anatrehan'ny fiarahamonina ny fiarahantsika isanao mipetraka manomboka izao ka aleo ianao zany mody any amin'ny ray aman-dreninao za raha ary dia mbola tsy tyo kibonao io firy volana zany zao kibonao kefa zay teneniko any dada zay hoe voaray volana mahery io zay no mety rozo a tsy maninona ary raha zay mifanapa-kevitra dada e dia zao koa ianao zany no mandeha fa izy mianadavy alao hijanona eto ihany ka tsy ho vitany dada nge ny karakarandry zareo e tsy maninona zany fa vitako ro ka isy sokoany afaka manampy ah eto mikarakara azy sady ohatra ny tsy foko zareo hisaraka amiko ka zay indray anga dia ahoana hoentinao tsy ianao indray ary ny vao mainka ho sahirina raha hitondra andreo zazy ireo rehefa alefa ny dada ihany a dia alao hoentiko ny zanako e tsy maninona eny ary fa zao no tiako ho azonao tsara araka ny teneniko teo fa ny mahatsara kokoa ny fiainantsika eo anatrehan'ny fiarahamonina dia aleo miala tato ianao ka rehefa misy ilainao dia aza misalasala manatona ihany eny e fantako tsara mihitsy ny tiany dada tongavana ary tsy mametsiny a fa dia misaotra petsaka ny fampitondrana hatramin'izay
tsy mametsinra fozandrea raha ohatra ka nandrokandritany izy tsisy inao an'izany ny olona satria rahitrany taona ianareo e sarotra izany raha mama izany izao no anontaniako dia inona no ataoko dia ahoana ny amin'ity zazy ity dia ahoanahoana fa tandrema aloha sao manaonao foana any a dia efa miteny ahy izay bota lohako ry mama indri efa miasa ihany dia toy izy ny asa dia hatreo izany ny fiainanako inona moa ny azo atao dia ho diso ve ahy eo anatrehan'Andriamanitra raha nao inona anaonao foana dia efa miteny ahy izay ry zo a ny zazany e matoa mitsaika dia efa misy programan'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainany ary tokony ho ateraka fa tena ota tena tsy hitako tsony izay ilazana azy izany mamono olona izany fantako tena fantako izany mama fa sarotra ny toerana misy amin'izao fotoana izao tsy hitako tsony mihitsy izay atao kivy a aza kivikivy izany ma fa maherezy ndry angony daholo ny hery rehetra dia mizaha mafy mihitsy amin'ny fiainana fa tsy maintsy tafitandrio ireo ankizy ireo hampafirindreny vehivavy niteraka reny ndry e fiainana daholo izany asa aloha fa ohatra ny namperitreritra ty fiainako marina fa tena marina tokoa ve aloha fa tena zanaka Claude ny ao ankibindry e tsy hitako tsony izay ho tenenina fa efa hoe izay ny zava-misy mama koa e tsy afeniko aloha fa za tena tsy mino a ko na tsy ino aza ianao rehefa izay dia izay ny marina mama reto mba misy lamba kely aloha mba hanaovako azafady ianao reveny kely amindry ao moa mama fa lamba tsy dia maloto nge ireo e dia koa dia be fiantana loatra ka dia ty misy vola anaovana goten'izy da dia raha mbo tsy reraka moa mama dia mba hampandroa izy indrindra lehilahy kely maloto kely ery raha ohatra ka malalaka aloha dia karakarao ny sakafonareo telo fa za tsy misakafo atoandro eo fa ahoana hitan'ny mama misy namako izay manasa anahy sakafo dia ho any amin'ny restaurant izay andro any atoandro fotsiny namana mbola tsy mpanao an'izany any indry e koa mba mananamana ako mama kosa namana lehilahy sa vehivavy rehefa namana moa dia namany mama koa e tsy maintsy anontaniana ihany ange izany ry zo fa ianao mbola tokony hitandrina tsara eo amin'ilay fiainanao e ay namana lehilahy re atre aza vao tsara aloha ny resaka ka ko zaniko efa mananamana nge za e dia hoe anambady ve ndre kalma moa mama fa toatra ny taitaitra be izany taitra ho a satria voaingana loatra neny maty Claude izao mama tsy haiko aloha ny hevitra mama fa izany hoe misy ankizy lazay any tia anahy dia efa fantany ihany koa fiainako efa fantany hoe niteraka roa za dia izy manaiky ny anambady anahy dia fantany koa hoe misy azy ao dia izay mifankaty dia izay ny tsy fantany fahafentsika sy mamaminy orzoa so dia mba milalao afo ndry ity aloha e fa za ve izany tsy hanambady tsony aminao e za nge mbola tanora e raha nieritreritra dia izay mihitsy tsy afeniko andry izany za koa mba mila namanako sady ataoko ahoana moa ny hitaizandreo ankizy ireo mandra-palehibe raha izay zazanaky telo ireo vitatsika ireo mila lehilahy mama lehilahy entitra kokoa no vehivavy za eto afaka anampy andry tsy manambany ianao aho fa hafa ihany izany hoe ray mpianakaviana eny ariko na mivavambahoaka ary izany dia zakao rehefa izay nyty indry eny e aleo aloha andeha androany
izy ro mama no Emile ny anarany a. Manao mama faly mahafantatra anao. za koa toraka izany. Izy le miaraka amiko ro mama. Ay Ie za le miaraka aminy. Miaraka zany zay roa e. Rehefa izay moa no safidinareo inona fa dia tanteraha soma tsara e. Misaotra Misaotra mama. mama. Manarak'izay efa fantatrao tsara ve aloha momba azy? Ie fantatro momba azy moa momba koa fantany. Ary ianao izany ohatra be fanany aniana be a. Ko fantatray momba anaiko. Io zany mihitsy mama. Be sangy betsy. Mahafinaritra ka. Dia inona ny vaovao? Nareo zao no avy any ivelany any no mitondra vaovaoko. Ary mama zany amin'ny mbola tanora. Ko io ve ny zanako ho antitra ay? Any ho any amin'ny firy taona any zao ianao io? 5 Ay tena mbola ohatran'ny olona vao 30. aiza kosa e. Mbola bebe tanora mihitsy ianao a. Ary ianao mivelo ny ray aman-drenao mbola any daholo e. Dadanay efa tsy antsony fa mama mbola any ka ny ambanivohitra. Ie dia zahako niandra taty dia inona itasy iny dia sao e zao tafarako izao sehatra ny asany nampiara-dalana anay. Efa ela ny asa? Zany asa talohany ka izy taty afarafara vao tafiditra tao aminay tao. Tsara kosa izany ka. Ianao moa izany vao zao vao miditra ato aminay dia araka ny fitenenana hoe hosorana inona? Raha ny eritreritra mama zao inona naositra amin'ny mama e? Tantely. Fa inona? Misy miteny indray hoe saribao fa tsy mety. Aiza koa e. Raha mety a dia ny loko mena no ataovy aty dia iny no soranahako. Mampime koa Emile ty. Ndara aloha mikarakara sakafo ry Zoa. Dia misahirana moa ry izy mianaka fa zany efa voky e. Tsy manina fa vao zao kosa ve tsika miona dia tsy mba hiary sakafo. Sady ary efa mahita azy miranirina ohatrany inge dia efa voky azy. Ndana Zoa. Ahoana ihany ky ny hevitrareo ty a? Ny amin'inona moa zay? Ka zao manao tokantrano maso zao. Kay ve eny e efa niteneniko ihany Emile fa izy toa tsy taitra mihitsy any. Asa raha mazoto mama dia miresa direct aminy. Za aloha tsy d'accord mihitsy fa tokony hiroso amin'ny raharaha nareo ka mahamenatr'olona. Ka tsy mety ary izy ko ataoko ahoana? Dia tena tsy fantany tokoa ve aloha efa be vokindry ity e? Tsy fantan'izany io. Tandremo mama miteniteny an'izay a. Sao dia isy olana ny ariana any kia sao dia mba tokony lasaina azy ihany. Dia ahoana izany? Firy volana moa zao ilay kibindry? Eo amin'ny 5 volana eo. Zany izy. Efa akaiky ihany any zany. Tsy maninona mama tsy fantan'izany io a. Iny aloha dia asakasakindrifany a dia izao a. Ty tokantrano maso ty tena tsy tiako mihitsy. Sady mahamenatra no tsy misy fitahiana ho anareo. Misoratra nety sarotra e. Makany amin'ny commune fotsiny dia mitady vavolombelona tsy voatery hanao fety be. Ka tsy fantatry mama nge izay any an-dohany any na hanao mariazy makotrokotroka be izy. Fa aleo izy tonga eo dia miara miresaka eto tsika. Mialatsiny aminao raha tonga ty tokantranonareo mihitsy e. Efa misy iny. Satria iaraha mahita ohatry ny tafika andrefa tanàna ary miariary ohatry ny vaiakandrina ny zavatra ataonareo. Tsy azoko loatra ny resaka ao. Ny amin'ity fiainany zanakao
ny am'zovy hita zao ary profo mitohaka amin'ny tendany tsy azonareo ilana ntsony fa tena ny zanaka ao mihitsy ny naditra inona moa ny tenenanao an'izany zao izy manambady zao sahadika inona moa ny amaika hanambady azy raha tsy noho izy io be voka zany hoe ilo lehilahy miaraka amin'iny mihitsy no efa nahabe voka azy talohan'ny nahafatesan'ny Claude tandremokely aloha ny vavanao satria tena zanaka Claude ny ao akibony fa saingy izao tsy azoko ny rarana ny ankizy dia tsy hitako izay natao hoe iny izy lasa nanambady iny ahoana ny ahafahanao manaporofo fa zanaka Claude ny eo tsy le za zany hoe mbola tsy nivoaka hitany masosika akory avy ela ho teraka dia eo tsika samy mahita fa na izany na tsy zany tsy ara-dalàna mihitsy ny fiainan zanaka ao inona moa mbola hidiranao amin'izany raha ngaty fa nga tsy efa ndroanao izy raha inao inona ntsony nanambady ary izy oko fantatrao fa tsy nandroaka azy raha ny safidiko dia nipetraka tao amiko foana izy satria vadiny zanako fa saingy noho ny zava-misy dia tsy afaka nitazona azy ary aoko fantatrao tsara fa matoa miditra amin'izany zavatra zany tsy tombotsoa anany zany mba olona izy ny fiainany mba henonao olona izy eto ambonin'ny tany raha matoty no ny vadiny mbola tsy amperitaona akory nahafaty azy dia ampiakatra sady iza ny avitan'izany raha tsy izo zany hoe dia hiety aminao ndana mihitsy ianao makany aminy fa tsy hitako izay ho avaly an'izany ka mba mieritrereta ihany anaro ihany ny zanako fa ho sahirana amin'izany nareo ary averiko farany mialohan'ny andehanako tsisy tombotsoa anahy mihitsy ny hidirako amin'izany marina mihitsy ny teninao hoe raharaiko inona na hanambady ary izy ary izy tokoa ny hoe tsy azo firana tsy hanambady fa ny antony mahatonga amin'ny teny dia mba ny voninahitra ho anareo ihany tsy ary ho sahirana amin'izany izy tena marina zany raha lehilahy endry sy misaina ianao araka izany teninao izany maninona tsy jerianao zavikelinao mba hoviana zao ianao mba name fanampianandreo zazy ireo za foana ny andraikitra andreo hatramin'izay eny ekeko fa diso tokoa tamin'izany kanefa zany averiko ihany araka ny teniko taminao fa za tsy niady tamin-dry zareo ary tsy nandroaka azy mihitsy zary ny teny taminy afaka nytaninao izy fa afaka maka zay ilainy any amiko izy ka matoa izy tsy niverina mety zany ny fiainany tsisy problème ka izy kosa ve dia andeha tsotsotsotso any aminao indray ianao ny tokony nahalalany nataonao eny tsy mampaninina azy zany rehefa izay ny ilainao na zao ary dia afaka manome ty meo an'izy mianada iny andehana tero eny aminy fa za tsy andray an'iny izy nge efa tsy mipetraka antsony izy telo mianaka fa izy any amin'ndre Emile izy zany Emile ka le olona akavady azoko izy andray ary ka tsy hitako misy azy fa henoko fotsiny hoe misy olona miaraka aminy ary hitako teny an-dalana zay ny natonga anakaty fa tsy fantatro hoe aiza misy an'zareo ka veriko fefa fantatrao matoa tonga aty anaoko tsy fantatro zany io meo azy ihany dia ho an'ny ankizy nefa iomakomana amin'izay tsika ry dada fa efa akaika ninona moa tianao tenenina mifaterahako hay ve dia iomakomana ahoana tokony efa vombonina amin'ny resaka rehetrarehetra izany ange tsy maintsy hovonina eo rehefa tonga amin'ny fotoana fa aloha loatra izao raha izao dia hiomana sahady sitranay mba misy zavatra ampidiana amin'ny vola aloha vao mba ampiaraka amin'izany fiomanana fiterahana izany indray ka efa akaiky kely nge efa akaiky ahoana eo amin'ny ray volana latsaka eo dia teraka ako ahoana tsara zaniko ndraso hoe ono mialatsiny anytany firy volana moa zay tsika niaraka asa ianao indray ve ny tokony anontany amin'izany be dehibe koa le zavatra le ansaiko dia tsy tadidiko volan'inona moa za le tany aminareo iny
ianao ve matadidy tsy tadidiko zany otrany hoe voaingana kely nefa tamintsika tsika ary tamin'ireny vao nanomboka ny araka tsy efa ela be ve indre milina ie fa izao aloha e inona dolo moa zany le zavatra omanina fa zako ke ohatra mbola tsy zatra n'ity fiatrehana fiterahany ity e ka ato an-trano zao mbola tsisy lambanjaza mbola tsisy botifotsy kely a termosy a le zavatra madinidinika rehetrarehetra eny mbola tsisy ao mbola vao juste botifotsy be fotsy zao ny fiditsika ao de mandano otrinona indray zany re zany rehetra zany de otrinona ny vola omanina rehefa andeha ho any amin'ny hopitaly indray arakaraka ka zay mahatonga amin'ny tena hoe tokony efa nomana ny rehetrarehetra mihitsika de ono a nytoe batanao ve aloha ao tsara sao de misy marararina ohatr'izany satria lasa sary-piterahana koa nge ono raha vao ohatra ka aty ampiandrona aty de efa misy soritra zavatra fahafa mitranga za indray normal be tsy tamin'ny terahanao an'izy mianadary eo zao ahoana za tsy sarotsy sy nididy ianao tsy maninona ona roa de ahoana momba azy io lava io sa vavy a ny mahatonga manontany an'izay masy na ny anarina ary tsy maintsy zy homanina de meloha ny akanjo anaovana marina tokoa zany le izy lahakely fa tsika koa nge tsy manana fotoana iresahana be ato an-trano de varimbariana teo any teny an'izay taminao na ady zany ara ve de atao ambany zavatra ohatran'izany zavatra efa kaiky zany araka ny teninao ny tsy fahafantarako nge mahatonga hoe mitaridretra fa tsy hoe inona tsy akory zo e de inona anao tao iza anao tao anarany zany dinidiny io moramora eo ko enao no rainiko eny samy mieritreritsika fa izao atao volista ny zavatra ilana makasika an'izany fiterahana zany a de omeo any fitambaram-beany rehefa avy eo de misy homana koa satria sarotra be ny anomanana an'izany raha tsy voadinika de meloha ka mba meo stylo vetivety ary ah io ao amplasiny eo de aloha andeha kely fa so de taraiky eo atao mandrosoa am'izay ary ianao raha hijeriny zanakao tena tsy omby eo amin'ny aiko zany da mama nanakory izy tao nanao mora ihany nanao mora mihitsiko efa nyteny an'izay ihany izy de azo idirina avy ao zao aloha e efa azoko a efa ampandrina izy mianaka alao aroa any ary matory be izy zany ahoana kiry zo mbola reradreraka ianao zao tsy de reraka tsony io zanakitsika mitsikitsiki moa fa enina ary ty ao jereny dada ole tio ary tao matory be izy zany ka voareraka le latsaka voaingakaingana teo tsisy olana fiterahana za koa matahotra nyreny mijery mpiteraka reny a de aleoko loha somary nandeha kely fa hitako ny tsotsokry tsy vitako mihitsiny tena marina matahotra de ono a firikilao izy io e efatra kilao latsaka kely to tena ngeza be ngeza mihitsy oko tsy izao no atao hoe zaza kely zazangy any eritreritra azy ty hoe zao de sanatria tsy ampy volana nefa atao zaza-pilangana be nentako ato e de ianao zany mieritreritra hoe anaty goveza izy zao za zao efa ny makomana mihitsy hoe zany ny zavatra hitranga raha ny fieritreretako sy fandaniako aloha tsy haiko aloha na zany diso fokonty e fa ohatra mbola tsy tokony fotoana aterahana io zazy io zao mantsiny efa izy aloha ty atao anarany ilainy dokotera mantsiny amin'le fikarakarana ny kopiany zany tokoa moa zanga zao rsay mbola nieritreritra n'izany a zavatra hafa mihitsy ny taondohako tao ianao ka tsy mbola naforony e ka tsy mahita fa ataovy zay ataonao de mety daholo de zany koa ve de nrasanary zo a iza ny eritreretinao zao izy ianao nge no mitondra an'io zazy io e reto a anarany zaza ve de atao tsirambona ohatran'izany fa nareo ve tsy menatra olona e sa dokotera anao mpanaovana ny anarany aiza koa mono hoe ny dokotera fa mba betsaka le rena de mba varimbariana teo e
tokony efa nomanina efa ela izany tsy mahazatra koa ilay mamorona anarana nga hita izy ary zona atao anarana fa ianao ve mbola reraka atao tsy mitemy mihitsy a jereo atao rendremana be ohatra mbola reradreraka aho fa ataovy izay mety daholo izay ataonao e dia zao zany dia eritreritra izay atao anarana izay mihitsy ko efa tonga teo ny rasazy hoe mila n'lay anarana hono ndasora aloha eritreritra vetivety any avelany ana dia avy eo mitondra zay hoentiko any dia tianareo a asivonao anao fotsiny eny ary alao ary aka inspiration tokotany eo aloha e orzoa ahoana mama io ary le fa nahiko hatramin'izay zao ny tsy fiatezana n'le tsy nitenenana ny amila ny teza azy ity ko raha fatany io nga izy nanaikana mba hady azany nga izy lehilahy adalako tsy hafantatra mahatsy normalina ny naterahanytiza azy ity ko inona moa no atao fa dia efa zakainao izay ataony eoko ay tonga ianao tongako nga dia ela dia iza le anaran'le zaza efa ato ny anarany fa tsy haiko raha mety aminareo aloha na tsy mety fa za mieritrehitra hoe tiano izy ko izako herzo raha za fa mahatratra fa maninona natao an'izany anaran'olona nge zany fa tsy anaram-biby e maninona raha mba nasiana hoe Emile na Emilson na Emilien farafaratsiny sy lava loatra re zany anarana zany raha izay no apetraka sady mety tsy ho tadidy rehefa misy ny ilaina azy fa aloha hipetraka amin'izay herzo raha za fa mahatratra ay zary nareo zany eo nareo miteny hoe atao zay mety any a dia zay vita dia vita zao indray nareo manisy resaka tsy azoko mihitsy ka izo kosa neto efa mba niteny hoe asivo ny anarandray ne non ka zay aloha nyvoasoratra fa tsy mampanino zany fa nga voatery anaraka ny anarandray aman-dreny fanakony za zay efa nasiko hoe zo ao alohany ianao alao rehefa mizaza manaraka andray asiana ny anarako alao hijanona amin'izay ary zay koa no asiana resaka be eo za mbo gagako anarana aby koa ve dia asiana hoe ori ora io zavatra misase io ary tonga dia hoeto any dia aleveno any e dia hono a alevinay za moa izy ity fa ohatra mbola tsy haiko any zany ro mama ataovy eo tokotany eo fotsiny e any tokotanitsika ve sa tokotan'ny hopitaly e any amin'ny tokotanitsika ko ny hopitaly ahoana ary mifahalalako an'izy tony any ohatrany hoe alevinao ambany tokoa nanana ohatrany hoe mena ho an'ny omby aza fomba taloha zany re mila tsy mila n'izany tsao fa ataovy eo tokotany fotsiny ao dia efa mety ampy izay mety daholy dia aiza ho aiza eo ary ny mety anaovana azy ataovy eo varatrano eo akaiky ny voninkazo eo ay eny ary miala tsindra mama fa ohatrany nanatinanao amin'ny fotoana tsy ampozina za koa za mba gagako tsy zany fa misy zavatra mahititika ny saiko efatry ny ela dia ohatrany tsy resy lahatra tsony fa tonga dia fotoana mety zao hoe resako aminao amin'le izy fa ohatrany tsy mampandrandreo manalolahy ka tonga dia lazao ary tsy efa fantapatatra ao ihany ve ny zavatra tokony ho resahako aiza moa re mila no amina vinako an'izany a zaho ary ianao tsara momba nyty herzo kely e raha mahita zao ary miary oatra mivay akandrana ohatrany masoandro be loha taona fa tsy misy hitovizany io zazy io amiko mihitsy na dia ohatrany silako mainty ary masony kely de kely any masoko mba lehibebe any za fotsy a izy mainty akoatrany zavatra tsy voatanisa dia tena samy teny sy milaza marina aminao a fa ohatrany tsy zanako io a en plus ny zany a ny vava-mba oaka rehetrrehetra dia hiainiko miteny ary betsaka nefa nresaka tamiko fa tsy zanako io mivavany olona koa ve ary enoy aloha fa tiany zavatra tena porofo anankiray tsy azonao lavina makasika ny fotoana ny rahanay sy ny fahaterahany tahorina ny fotoana fo izay nisian'izay fiarahanay izay
aiza very mama de mbola nataorina ny fiarana ve de ho teraka izy na de inona ary zany etratra hoe tsy amvolana le zaza jereo nefa zazam-pilanja be ohatran'io inona ny zavatra mba resahanao sy mba fantatrao mahakasika ny momba an'io zaza io zana fiainana kefenao ny ray ny zanako izandray ary azavadibadika ary mama ny resaka ny zavaraha tiako valinao de hoe zanakiza marina hoe roa io aza mandainga anao fa tsony amiko marina fa tsy zanako io na andeha ho atao ary ny analizany amin'ny dokotera sahako zany ka ahoana eny ary tonga angamba ny fotoana ry Emile tsy maintsy ilazana aminao marina rehetra nga zao aingana fa maika eno ah e de ampafataro tsara mihitsy zay rainy aloha indray ny tianao fantatra Claude de raha nyfahazoko azy zany nitsangana zany apasany Claude nametraka an'io zaza io de miverina andray zao moa no izy ry Emile fa aza de manany ihany ianao a voantoe jaza herinandro teo eo a izo de maty Claude de ahoana ny fomba inoko amin'izany aminao e ka azonao atao ny analiziko inona moa zany satria Claude efa tsy otsony de ahilikany aminy rehetrarehetrarehetra satria tsy hita ho an'nytanina ka zany efa niteny tamin'ny zota alohan'ny rahanareo e taminareo vao niaraka moa zany ny tena marina e hoe tsory aminy ho a marina rehetra fa izy ny tsy nety ka hono ah rehefa tsy nitsotra izy manina tsy ianao no nitsotra ianao nge zany manao sorona n'le zanakao e ka sarotra amiko ny tena zany ry Emile tsy sarotro zany ry mama zavatra tokony efa ilamina ohatra zao a mba milamina ny fiarahanay a tara loatra ny filazanao marina mba fantatrao moa ny andreseko lahatra ny tenako hitaizazaza anankitelo zay tsy anahy ny anakoro efa n'le feriko izy mianada azonao zany de mbola andefitra koa ve am'ty le rozokely tsy fantatro hiaviana ty hoe avy aiza manino raha tsorona fotsiny zay rainy e de atsonareo ny rainy amelona azy kefa miteny aminao afa Claude ny rainy io ohatra n'io zaza io mihitsy ny Claude raha mbola tsy hitanao misy sary ao azo ampitoviana aminy raha ohatra ka tsy mino ianao zao ry mama manakorotana be ny lohako zany toejava-misy zany a fa nay Claude na tsy Claude ny rainy de tsy rarako satria marary a ny fantako hoe tsy anahy fotsiny io de izay ary ny tena olana aminao de izao ianao mihitsy nomeko tsiny telo taona angarangidina zany zay no nampisotronareo rononakavy ah miesona fotsiny teto ohatra am'izay ka inona moa zany e tsy hitako tsony zany fa miankina aminao sisa zay ary ny andry zao mivokany fa mandatsa indray koa ve mamy ka tsy hoe mandatsa fa lesona ao andry zao anatra ny amin'ny sisa anatra ny amin'ny sisa amireto zaza efa telo e sady avelaoko ino any e nga izy rery moa ny lehilahy zany eo ihany fa tianareo tsy misoratra zao a ianao no babikitra efa teneniko ndry fa raha vao tsy misoratra zany ho any lehilahy mora miendaka vehivavy be dehibe io ny ianao sady efa zaza roa ny eo an-tanana ka tsy mety ary iziko ho forsena ve zao zany de babe eo nikitrana velany nga mo kitrany io fa kitrany Claude mama koa zany ka na aniza rehefa mibaby aloha de mibaby de hiverina iasa aloha fa mama koatrany de hifankahita ndray zany ko nga mo izy no alehako any ohatra ny olona tsy mifankalala reny zay any eny e tsara ihany aloha ndry miasa satria inona namelomandriandreo zazo ireo ka zay indrindra mantsy tsy vita mamarery ny fiainantsika ary maninona moa raha terina any amin'ny dadabe any amin'izay e zanako ve de ateriko any ry mama zafikelindreo toko izy efa niteny an'izay hoe avy aloha ny ankizy ho aty tsy foko loha hatreto e
miala tsiny raha misefa ohatrany somary tonga ty aminao ao koa. Fa ahoana zay? Mino fa fatapatatra ao ihany ahy. Fantatro ianao fa ny anaranao no tsy haiko. Ie satria ianao le mba mpitondratondra zavatra makany an-trano an'izy mianadahy lehibe ireny. Fantatro tsara ianao. Tsy izany fa mahakasika ny fiainanao tokantrano moa zany no mahatonga aty zay moa zany efa tsy miaraka tsony zao e. Fa ny atiny tondriako aty dia anontany marina fotsiny a mahakasika an'le zazalahy tao hoe Erzo izay zanaky Zo a finaty favinao fahiny. Satria za mahita hoe tsy analy e zaza. Ay ve dia nitady zay marina fatapatatra nga matiko atongavany ary mino fa ianao tsy hanafina amiko mihitsy nohatra nataon'izy mianaka reny izy miravavy mianaka reny zany. Mahagaga kely fotsiny tonga dia natsidika eo melo teo hoe tsy miaraka nareo nefa ianao mbola liana te hafantatra zay ny tsy azoko. Hitany Ramose za zany tsy te ho ratsy tsy te ho ratsy any ao tsy amin'ny fiarahamonina tsy amin'ny fiainana dia hoe raisinao ihany raha zanako ao zany. Tsy ihany fa ny antony antaniko ny marina aminao a dia mba ahafahako miala. Ay ve miala soma tsara madiodio zao ny tena fandehany. Iny raha mahita iny tokoa fa tsisy endrika ao mihitsy le zaza tsy zanaka ao mihitsy iny fa za zany dia afaka manamarina fa tena zavikeliko iny zanak'le Claude zanakay tsy ilaina test tany amin'ny dokotera akory fa tonga dia fantatra amin'izao fa tsy zanaka ao iny. Ka nagaga mantsiny nafen'izy mianakireny iny zaza iny hoe an'le zanaka ao ka ny mahatonga an'izay mantsiny a hitako ny anafenany azy sao dia nialanao mihitsy nefa kanjo moa zany ianao dia niala ihany ka tsy tokony fangamonareo tsy nysoratra tsy tokony tonga amin'izao mihitsy io moa ono a fanganareo tsy vita soratra ny soratra ohatra nefa nanindra mandry ahy dia tsy nety ny soratra taminy a satria hitakitako na dia izy be vokara fa nisy zavatra ny sarotsarono ny tao dia ohatra mivoamaika nampihemitra na dia tokony iroso amin'ilay soratra ary a fa tsoroko aminao Ramose a fa raha nylamina tamiko ny zava-dretra ka fantatro dia ny tany am-piandohany dia mety tsy tonga tamin'izao ty zavatra ty fa zao fotsiny tsy azo kokoa rehefa eto moa ianao zany tonga ty amiko dia manadiady anao koa fa inona ny antony vo tsy ela koa reny maty ny vadiny dia efa niaraka tamin'ny sady ianao tsy mba niandry ilay ela kory ka izay Ramose le hoe fitiavana izy tokony ary moa mahaleo maika moa fa iza eny ary dia ono a efa fantatrao zany zay marina dia hiverina aminy venao sa ahoana tsy azoko ny fantaninao raha ohatra zany ka alaiko ireo zaza reo satria tsy zanako ao dia ahoana hiverina aminy ianao sa ahoana io ange Ramose dia izao e ny mahakasika an'izy mianadahy lehibe a efa nitsoro ny tamiko fa amin'ny Claude le izy efa ny akeko fa ity zaza farany ity zany no tsy mety amiko tsony satria zaza miaro laingy a za koa no tena nandiso fiantenana hoe veriko hoe tena ana le izy dia mba niandry ny fotoana izay tokony hoe nara-dalàna ny fiterana nefa jereko tonga aloha teo ny nanomboka ny vadika ny lohako tsoroko aminao zany ka raha nyfantaninao teo hoe hiverina sa tsy hiverina ako ohatrany mbola sy tapako izao angamb'izay raha ny tena marina e dia fantatrao zany zay marina lozary mama fa inona indray e tsy haiko tsony ny fiainako inona mampitomany andrio a tena leko maty Zo a fa misy inona be voka ndrainga izahy be voka ao a alevenovelona ary mama tsy te hiaina tsony a fa inona foana ki ty zavatra mitranga mindrity a dia tsy haiko tsony ro mama mafy mihitsy zao mahazo azao
herinandro alohany andehanany ankely no mipetsaza e Andriamanitro iza mono nanampohan'izao hoe hiala amiko izy tena raharaha ty ka inona no ataoro mama ke tsy maintsy miteraka ihaniko inona moa ny azo atao tsy te haina ntsony mihitsy a fa nareo ve tsy mba nanao fanabeazanaizana aloha e kefa hoe tsy napoziko hoe saraka amiko izy ho a efa hoe teraka izay roa dia ahoana izany inona no tokony atao dia mbola kely izao mikipoko ampio a mama ka efa miteny amindria fa tokony hateraka io na folo aza nateraka indrio ao tsy azo atao mihitsy mamono olona andray solesina ho amin'ny sisy izao tena fay a mama tsy hanao tsony a tsy hanambady tsony a ny farana teo ilay tantara mitondra lohateny hoe zon'olombelona nandrenesinao ny feon'ny hery saondra simoneta ary solofo misaotra anao mankafy ny radio l'ambassadeur